andriamanitro raha vao mifomarainao ty miantefany aminami saikioka miteranao miobianao mifanaikio Tonona aminao izay tafiaraka aminay amin'ity hariva ity ny fiadanany tompo. Ny fahasoavan'ilay pahary izay nanome tombon'andro-antsika iaonana indray aneno iriko ameny safinonika ny tokantranonao. Ka hita faliana sy asambarana ianao mandritra ny herinandro iarahana eto. Andeha angataka ny fanahy masina isika hitondra ao amin'ny sainana lalina ny fahamasinan'Andriamanitra. Arotsay, feo adventista somanandrariny. Hafatra maika hotoriana amin'izao tontolo izao. Miantefa amiko sy miantefa aminao. Izay no fotoatom-pandalinana ho arahinao eto indray mandritra ity herinandro ity.
Anio no fiarahana voalohany ka amin'ny fifaliana no hitsidihana ny tokantranonao sy hanasanay anao tsy hisaraka aminay mandritra ity herinandro ity. Ny pasteur Fanerandriam-Paratiana no hiaraka amintsika ao anatin'ity famelabelarana ity. Manasa ny faniananao ary. Manatitra ny fiarabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ry havana malala, amin'ny alalan'ny izao fiaramandinika ny ten'Andriamanitra izao. Tombontsoa lehibe no men'Andriamanitra antsika, afatsika mandinika ny ten'Andriamanitra, ary indrindra koa afatsika mandray ny hafatra avy amin'Andriamanitra mandrindra n'ity herinandro ity, hafatra maika zay ho toriana amin'izao tontolo izao. Mametraka fantanina maro zany lohateny zany hoe inona tokoa moa zany hafatra maika izany zay ho toriana amin'izao tontolo izao. Mialohan'ny herisotsika amin'ny hafatra voalohany zay ho raisitsika amin'ity andro voalohany ity, dia andeha hiaraka hivavaka isika. Raha inay zay ny an-danitro, misaotra anao zay no ny fitahinao sy ny famindraponao. Misaotra raha mbola afaka handray hafatra avy aminao zay manana hafatra maika zay omena an'izao tontolo izao ianao. Ampahafantaro anay ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hafatra maika ho toriana amin'izao tontolo izao. Inona tokoa zany hafatra maika izany? Moven'ny fiavian' Jesosy, ho afaingana Jesosy. Ny Baiboly efa milaza an'izany, ary ny olona rehetra dia samy efa nandre an'izany avokoa, samy mety efa nafantatra, ary samy mety efa resy lahatra fa tena ho avy tokoa Jesosy. Ary inara zany hafatra maika izany, mety hoe ny faran'izao tontolo izao angamba, hoe ho avy ny faran'izao tontolo izao. Ravana malala, na ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao azany dia samy efa resy lahatra fa efa kely sisy, efa akaiky ny faran'izao tontolo izao. Eny fa na dia ireo manampaizana aza amin'ny alalan'ny fikarohana izay ataony dia samy efa resy lahatra fa tena efa tsy ho ela intsony dia ho podika ho rava ty izao tontolo izao ity. Na dia tsy mamaky ny Baiboly azy izy dia mety resy lahatra ny amin'izany. Inona ara ny hafatra maika zay ho toriana amin'izao tontolo izao? Hafatra maika zay omen'Andriamanitra antsika. Amosa 4:4-12 tapany farany. Zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Amosa 4:4-12 tapany farany. Dia zao ny voalaza: miomana iona amin'Andriamanitra ao, ry Israely. Zay ny hafatra maika zay omenanao amin'ity andro voalohany ity. Miomana iona amin'Andriamanitra ao. Ho avy tokoa Jesosy, tsy maintsy ho avy Jesosy, tsy maintsy ho tanteraka zany. Ho tapitra tokoa ny faran'izao tontolo izao, tsy maintsy ho tanteraka zany. Fa ny fantaniana zay mipetraka, vonina iona amin'Andriamanitra venao. Raha ho avy Jesosy, vonina ny iona aminy tokoa venao. Raha ho tapitra ny faran'izao tontolo izao, anao ahoana ianao? Ho vonina iona amin'ilay Andriamanitra ve? Amosa 4:4-12 tapany farany. Io no toko sy andininy izay manome antsika ny hafatra maika voalohany amin'ity andro voalohany ity. Miomana iona amin'Andriamanitra ao. Ravana malala, ao amin'ny Genesis 2:1-2 dia milaza ny ten'Andriamanitra manao hoe: ary tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary lanitra sy ny tany. Dia mafisy ny any amin'ny Apokalipsy 2:1-2 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe: ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsisy intsony. Dia amin'ny Jaona 2:10-7 dia mbola manamafy ihany koa Jesosy, zay milaza manao hoe: aza malahelo fonareo, minoa an'Andriamanitra, minoa an'Andriamanitra. Dia l'Andriamanitra zay nahary ny lanitra sy ny tany amin'ny voalohany, ary le Andriamanitra zay nahary lanitra vaovao sy tany vaovao any amin'ny Apokalipsy,
minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko ho Jesosy. Ao an-tranona raiko misy fitoerana maro, raha zany de efa laza taminareo fa andeha anamboatra fitoerana ho anareo. Ary andeha anamboatra fitoerana ho anareo aho Jesosy, dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. Mino isika fa misy izany paradisa izany. Mino isika fa misy zany lanitra vaovao sy tany vaovao zany. Satria Andriamanitra mihitsy no teny ao amin'ny Apokalipsy 1:25 de milaza izy manao hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra na lanitra vaovao sy tany vaovao. Jesosy mihitsy no miteny hoe andeha anamboatra fitoerana ho anareo aho, de ho avy indray. Fa nyfantanina petraka de hoe vonina niona am Jesosy vienao. Vonina ny hoany am'izany lanitra vaovao sy tany vaovao zany ve isika. Ny zavatra niseho tany Edena ao amin'ny Genesis 3:7. Rehefa vita izao tolo zao, tsisy tsiny zay namboarin'Andriamanitra, de inona zavatra niseho. Apokalipsy 3:7 de zao mivolazany ten'Andriamanitra. Ndao vaky itsika ny teny. Apokalipsy Genesis 3:7. Ary nandrean Jehova Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny say izy, ny olombelona zany, Adama sy Eva, rehefa ho arivany andro. Ary lehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehova Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny say. Eto de efa mipetraka sahady lay afatra voalohany hoe miomana iona amin'Andriamanitra ao. Adama sy Eva tany ampiandohana tao amin'ny say Edena aza, rehefa tonga tao amin'ny say Eden'Andriamanitra iona aminy, de zavatra nataony niery ny tavan'Andriamanitra izy. Andriamanitra te iona aminy, fa ny olombelona dia niery ny tavan'Andriamanitra. Inona zavatra iseho amin'ny andro farany. Apokalipsy 4:15 sy 16. Ndao vaky itsika ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy 4:15 sy ny 17, 15 sy ny 16. Zao voalaza. Ary mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifiarivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra, dia niery teo amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy anaty tendrombohitra, ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy vatolampy, mianjera aminay ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezera zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibean'ny fahatezeranyireo, ka iza no mahajanona miomana iona amin'Andriamanitra ao. Samy mitory ny amin'ny fiavian'i Jesosy ny kristianina maro amin'izao andro iainantsika zao. Samy mampianatra ny amin'izany fiavian'i Jesosy zany avokoa, hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Marina zany, ho avy tokoa Jesosy. Fa ny fantaniana petraka, vonina iona aminy ve ianao. Raha ho avy tokoa Jesosy, vonina ny iona aminy ve ianao, vonina ny ahita ny tavany, vonina ny jery ny tavany ve ianao, sa tahaka ny ataony Adama tao amin'ny say Edena, sy tahaka ny zavatra iseho sy ho ataony olona amin'ny andro farany, niery ny tavan'Andriamanitra tao amin'ny say Edena Adama sy Eva, ary niery ny tavan'Andriamanitra tao amin'ny vatolampy sy ny tendrombohitra reo olona amin'ny andro farany. Miomana iona amin'Andriamanitra ao. Ao amin'le Genesis 3:7 dia voalaza fa tonga tao amin'ny say Eden'Andriamanitra mba iona amin'ny olombelona. De ny olombelona no niery ny tavan'Andriamanitra. Inona ny antony nahatonga azy? Inona no mety mahatonga anao tsy atanty iona amin'Andriamanitra? Inona ny antony mahatonga anao ary anakana anao tsy iona amin'ilay Andriamanitra, ka tsy ijery ny tavan'Andriamanitra? Tahaka ny Adama sy Eva tao amin'ny say Edena, tahaka ny voalazan'ny Apokalipsy
toko fahenina. Inona ny antony mahatonga anao ary manakana anao tsy iona amin'Andriamanitra ary tsy ahita ny tavan'Andriamanitra? Isaia toko fahasivy amby dimapolo. Dia ahoana volazany ten'Andriamanitra? Ndao vaky itsika. Isaia toko fahasivy amby dimapolo ny andiny voalohany sy ny faharoa. Zao ny voalazany ten'Andriamanitra. Indro ny tanan' Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy landalovana fa mahare. Andiny faharoa. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Ry havana malala, mazava ny voalazan'ny ten'Andriamanitra eto, fa ny elokontsika no mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Ny elokontsika no mampiafina ny tavan'Andriamanitra, ny fahotantsika no mahatonga izany. Aika izay zany ny olana zay misy, ka na dia toriana aza manerana zao tolo zao fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, ho afaingana izy, na toriana aza hoe fa kely sisa dia ho tonga faran'izao tolo zao. Raha mbola miaino anatin'ny fahotana ianao dia tsy afaka ny iona amin'Andriamanitra. Raha mbola miaina ao anatin'ny fahotana, raha mbola feno fahotana, raha mbola tsy voadio ao afaka amin'ny fahotana ianao, dia hery ny tavan'Andriamanitra rehefa ho avy izy. Miomana iona amin'Andriamanitra ao. Ry havana malala, ny hafatra lehibe izay omenantsika amin'ny andro voalohany ity dia ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 7:20. Zao voalaza le ten'Andriamanitra, asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 7:20. Satria ny fahotana no hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ka mampiafina ny tavany. Mampiafina ny tavany, raha tena marina, itsika no miery ny tavan'Andriamanitra noho ny fahotana. Itsika no tsy matanty hijery ny tavan'Andriamanitra noho ny fahotana. Ny teny amintsika Andriamanitra ankehitriny, mandefa hafatra amintsika Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 7 andininy 7:20. Zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Koa mibeba ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Mba ho avy ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Rehefa natrehan'ny Tompo ianao, rehefa iona amin'ny Tompo ianao, ka tsy hery ianao amin'izay fotoana izay, dia miteny aminao Andriamanitra manao hoe mibeba ka miverena hamonona ny fahotanao. Ny hafatra maika izay omena zao tolo zao dia fibebana. Fantatsika hoe Jesosy Kristy dia niakatra any an-danitra, mifona ao atsika, manao fifonana, manao fanavotana, manao fanelanelanana ao atsika any an-danitra. Fantatsika zany fa ny ten'Andriamanitra dia mazava fa raha tsy mibebaka isika, raha tsy miaiky ny fahotantsika isika, raha tsy miverina amin'Andriamanitra isika, dia tsisy dikany ny asa ataon'i Jesosy any an-danitra ho anao. Tsisy dikany. Fa ianao mila mibebaka, mila miverina mba hamonona ny fahotanao. Jesosy any an-danitra amin'izay fotoana izay, rehefa manapa-kevitra ny hibebaka le olona anankiray, rehefa manapa-kevitra ny hiverina amin'Andriamanitra le olona anankiray ny mpanota, dia vonina ny amela ny elony Jesosy any an-danitra. Amin'izay fotoana izay, rehefa iseho izy, dia ho avy ny andro famelombelomana amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Dia tsy hery ianao amin'izay fotoana izay, tsy hery ny tavan'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana izay, fa eo naminy ianao amin'izay fotoana izay.
ry havana malala izao no afatra farany zay ampitaina amitsika amty andro voalohany ty zay afatra omen'Andriamanitra atsika izany dia ny aminy hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao. Raha ny fahotana no mampisaraka atsika amin'Andriamanitra, raha ny helokotsika no mampiafina ny tavany amitsika, dia miantso atsika izy hibebaka, miantso atsika izy hiverina aminy. Nomen'Andriamanitra tompo taona ianao ka nahatratra ty taona vaovao 2024 ity, ny afatra maika zay omeny tompo anao mibeba amty taona vaovao ty, dia aoka zany fibebana izany no ho fanandramana iainanao miaraka amin'Andriamanitra, ho taona fibebana ho anao ty taona 2024 ity. Andriamanitra dia manome toky fa raha mibebaka ianao dia vonina ny amela ny elikao izy, vonina ny anadio ny fahotanao izy. Zao lazainy ao amin'ny Isaia toko voalohany ny andininy 7:20. Isaia toko voalohany andiny 7:20 dia miantso anao Andriamanitra, izy mihitsy no mandray inisiativa, dia miantso anao izy. Jereo tsara, tahaka nataony tany Edena fa izay izy ane no tonga tao amin'ny Saedena, izy mihitsy no nidina tao amin'ny Saedena mba iona amin'olombelona. Eto dia Andriamanitra mihitsy no miantso anao, ianao zay nanota ka tafasaraka tamin'Andriamanitra ka tsy afaka niona aminy ianao, tsy afaka ny hitantavany ianao rehefa ho avy Jesosy, fa tsy maintsy hery any amin'ny tendrombohitra ianao amin'izay fotoana zay, dia miantso anao Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko voalohany ny andininy 7:20. Zao vaky ny teny, zao vaky itsika. Isaia toko voalohany andininy 7:20. Dia hozy izy: avy ary ifandahatra isika, hoy Jehova, avy ifandahatra. Dia inona le zavatra tian'Andriamanitra hitanterahana sy hiarahana aminao? Dia hozy izy: na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mena mainty maloto ny fahotanao, dia ho fotsiko hozy izy Andriamanitra. Dia toy iza: na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Ry havana malala, ny afatra maika zay omena an'izao tolo zao hakehitriny dia antso zay alefan'Andriamanitra, avy ifandahatra isika, hoy Jehova, avy ifandahatra. Nomen'Andriamanitra fotoana ianao mba hahafahanao manantona an'Andriamanitra amty taona vaovao 2024 ity, dia mbola miantso anao Andriamanitra manao hoe avy ifandahatra isika, avy ifandahatra isika, fa vonina ny anadio ny fahotanao, vonina ny hamotsy anao aho, ho Jehova, raha manaiky ianao. Mibeba ka miverena hamonona ny fahotanao. Ao amin'ny Petera 2:7 ny andininy 1:20 dia milaza tahaka izao ny ten'Andriamanitra: inona ny zavatra iseho ho tonga faran'izao tolo zao, ho avy Jesosy, ho tanteraka reo famantarana ny lazainy Jesosy, sisa. Dia mahita zany toe-javatra izany sika, dia mangovotra matahotra amin'ny tebiteby sisa. Misy manana fantentinana fa efa kely sisa, dia ho tonga Jesosy sisa. Fa zao manoloana zany rehetrarehetra zany, inona no afatra izay omeny tompo anao? Petera 2:7 ny andininy 1:20 dia zao ny voalazany ten'Andriamanitra. Ndao vaky itsika: koa raha ho levina toy izany zao zavatra rehetra zao,
dia olona tokony anao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha ho levina toy izany zao rehetra zao, ho avy Jesosy ho tonga afaran'izao tontolo zao, ho tanteraka amin'ny ten'Andriamanitra, ho tanteraka amin'ny faminaniana, raha iseho zany rehetra zany de ho zizy ny ten'Andriamanitra, olona tokony anao ahoana moa isika izao sy anao zany amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Miomana iona amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia masina, olona tokony anao ahoana moa ianao amin'ny fitondrantena masina. Tia iona amin'Andriamanitra ve ianao? Tia hita ny tavan'Andriamanitra ve ianao rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra? Olona tokony anao ahoana moa ianao amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mibeba ka miverena hamonoana ny fahotanao. Miomana iona amin'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Raha inay izay ny an-danitra, misaotra noho ny hafatra izay nomenao. Tia anay ianao ary te iona aminay ianao. Efa nataonao zany hatramin'ny voalohany. Ianao mihitsy no tonga tao amin'ny sahidena mba iona amin'ny olombelona. Ary amin'ny andro farany dia mbola ho avy ny ray ianao iona amin'ny olombelona. Dia mandefa hafatra maika ho anay, ho an'izao tontolo izao. Satria tsy fantatra izay fotoana izay, fa miteny aminay ianao manao hoe miomana iona amin'Andriamanitra ao. Misaotra Andriamanitra fa ianao dia vonina ny hanadio anay, vonina ny hamotsy ny fahotanay, vonina ny hamela ny elokay Jesosy eo. Misaotra indrindra. Ny any angatahanao sy andrasanao aminay dia ny hibebaka, hanaiky hibebaka, hanaiky hiverina hoeo aminao. Inona ny manakana anay? Reseo lahatra ny tsirairay hafanay masonao mba hanaiky izany fibebahana izany, ka hanapa-kevitra hiverina tokoa eo aminao. Ka rehefa iseho ianao Jesosy Kristy, rehefa ho avy ianao Jesosy Kristy, rehefa hanatrika iona aminay ianao Jesosy Kristy, dia tsy hery ny tavanao izahay, fa hanatrika anao izahay. Da io ny tokantrano tsirairay avy mba ho vonina iona aminao. Ta io nisa